Miara-badika rehetra mahatratra izao alakamisy masina izao. Arak'izay fananomanana antsika dia fitaovam-pivavahana fankalazana ny alakamisy masina an'io. Ny alakamisy masina moa dia fahatsiarovana ny sakafo farany niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra ka nanorenany ny fanasan'ny tompo. Donc le jeudi saint, c'est le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Mais c'est là aussi qu'il a institué la première Sainte Seine. Ny lohahevitra iambonantsika an'io dia ny hoe ny herin'ny vavaka mahomby hiatrehana ny adi-panahy. Le thème de cette célébration, c'est la puissance de la prière est efficace pour affronter le combat spirituel. Je vous invite à préparer le psaume 79, verset 8 à 13. Salamo fahasivy amby fitopolo, andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny rahantsika rehetra miombona rehefa avy eo ho fankalazana an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo anie ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Iaraka iantso sy ideran'Andriamanitra ary anatin'azy isika ry havana amin'ny fiombonantsika amin'ny Salamo fahasivy amby fitopolo, andininy fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aza tsarovana aminay ny eloko ny razanay. Aoko ho afaingana hitenanay ny fiantranao. Fareraka indrindra izahay. Vonjeo izay ry Andriamanitra ny famonjenanay eo noho ny voninahitry ny anaranao. Ary afao izahay ka mamela ny elokay noho ny anaranao. Nahoana ny gentilisana nanao hoe aiza izay Andriamanina? Aoko ho fantatra ny gentilisa eo masonay. Ny famalina ny ranon'ny mpanomponao izay nalatsaka. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisetony ny mpifatotra. Araka ny alehiben'ny sandronao dia arivo tsy ho faty ny zanaky ny fahafatesana. Ary valia mipitoheno ao antratran'ny mifanila fonenana aminay. Ny faharatsiana izay nanaratsiany anao Tompo. Fa izay olonao sy ondry fiandronao, dia saotranao mandrakizay hatramin'ny taranaka fara-mandidy ny ilazanay ny fiderananao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Endre ry Tompo ny fifalianay noho ny fahasoavanao. Afaka mankalaza izao herinandro masina izao izahay. Misaotranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Afaka nandinika izay lohahevitra vitsivitsy izay. Misaotranao satria tonga amin'izao alakamisy masina izao izahay. Izay rahanay mandinika indray ny lohahevitra fa ny herin'ny vavaka tokoa dia ampy hiatrehana ny adi-panahy, dia hiatrehana isanandro. Misaotranao izahay fa dia mitombo ny finoanay sy ny fatokinay anao. Mitombo ny fitiavanay, ny fiombonana aminao sy ny fiombonana amin'ny fiangonanao. Mitombo koa ny fanirianay tehira latabatra aminao, ka notarianao ny fiangonanao tamin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ka afaka manatanteraka izao alakamisy masina izao, izay iombonanay amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo atao isa-tokantrano. Mino izay Tompo, fa dia ho amasininao ity fampivavahana ataonay ity, ka na dia zava-baovao aminay azy zany, ary zavatra tsy nampozina raha teo, dia mino izay fa dia asa ny Fanahy Masina, ka ny fiombonanay dia miombona amin'ny Jesosy Kristy ilay manasanay rehetra. Ankehitriny ary raha ho arosonao eo anoloanay indray ny teninao, mangataka indrindra izay aloha ny famindramponao sy ny famelan-kelo, satria efa notateo anatrehanao izay rehetra. Mangataka aminao izay mba hamindra fo sy hamela elo. Raisy Tompo ny fanoloran-tenena rehetra. Ary dia feno ny Fanahy Masina izay raha miomana an'ireny teninao,
raha nonona vavaka ao anaty anao koa miaraka amin'ny sampana tanora kristianina. Amin'ny anarany Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay rehetra izany vavaka izany. Amen. Nous allons maintenant passer à la lecture du livre Psaume, chapitre 39, qui se lit au nom de Jésus. Du chef de chœur de Yéthoudun, Psaume de David. Je disais, dans ma conduite, je me garderai des écarts de langage, je garderai un bâillon à la bouche, tant qu'un infidèle sera en ma présence. Je me suis enfermé dans le silence, et plus qu'il n'était bon, je me suis tue. Ma douleur devint insupportable, mon cœur brûlait dans ma poitrine. Obsédé et brûlé par un feu, j'ai laissé parler ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma faim, et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis éphémère. Voici, tu as donné à mes jours une largeur de main, et ma durée n'est presque rien devant toi. Oui, tout homme solide n'est que du vent. Oui, l'homme va et vient comme un reflet. Oui, son agitation, c'est du vent. Il entasse et ne sait qui ramassera. Dès lors, puis-je attendre, Seigneur. Mon espérance est en toi. Délivre-moi de tous mes péchés. Ne m'expose pas à l'insulte des fous. J'ai fermé la bouche, je ne l'ouvrirai plus, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous l'attaque de ta main. En punissant la faute, tu corriges l'homme. Comme une teigne, tu corromps ce qu'il chérit. Oui, tout homme, c'est du vent. Écoute ma prière, Seigneur, et mon cri. Prête l'oreille à mes larmes, ne reste pas sourd, car je ne suis qu'un immigré chez toi, un hôte comme tous mes pères. Ne me regarde plus, je pourrai enfin sourire, avant de m'en aller et de n'être plus rien. Prions. Merci Seigneur pour ce temps de prière que tu nous accordes. On te remercie Seigneur car chaque jour tu nous protèges de ce virus qui se propage dans le monde. On te remercie Seigneur pour ce moment de conf-call qui permet de nous repentir et te demander pardon de nos péchés Seigneur. Pardonne-nous Seigneur pour tous les péchés que nous commettons en parole, en acte, que tu puisses nous laver de ton sang. On te demande Seigneur de guérir toutes les personnes atteintes du coronavirus, que tu puisses leur donner de la force ainsi que de ton courage Seigneur. Amen. Nous allons lire Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 43. Au nom de Jésus. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémané et dit aux disciples, asseyez-vous ici, jusqu'à ce que, en étant allé, j'ai prié là. Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, criant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et il vient vers les disciples, et il les trouve dormants. Et il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau une seconde fois, et il pria, disant, mon Père, ce n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le voie, que ta volonté soit faite. Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, s'en alla de nouveau, et pria une 3e fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples, et leur dit, dormez dorénavant,
et reposez-vous. Voici, l'heure s'est approchée, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à être proches de toi chaque jour, à lâcher prise et à te faire confiance. Nous te demandons de nous guider vers ton plan de bonheur et non le nôtre. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, nous lisons Matthieu, chapitre 26, versets 46 à 75, qui se lit au nom de Jésus. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnèrent à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre, Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Le chef des prêtres, les anciens et tous les Sanhédrins cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se présentaient. Enfin, il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre prit la parole et lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant « Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. » Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Certainement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors ils se mirent à jurer en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. « Saint-Père, sanctifie-nous par ta parole, et ta parole est vérité. » Amen. Amen.
Miombonatsika revana ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray totompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy izany tokony atomitsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina. Nateraka Maria Virjiny, nijaly iranapoka Pontio Pilato, ombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tokoa, avy any ny ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina ao, fiangonana masina manera zao tontolo zao, fiambona ny olona masina, famelan'ny jeloka, hitsangana ny tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Avana malala ny angalatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra anio dia izay voasoratra amin'ny Matio 5:20, ny andininy 1:20. Donc le verset du jour c'est Matthieu chapitre 26, verset 41. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Miareta tory sy mivavahy ianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy, mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jesosy Kristy sy ny mpianany, confinés tao amin'ny sahan Getsemane, Jésus et ses disciples étaient forcés de se confiner dans le jardin de Getsemane. Zany ry havana ny zavatra hitatsika eto. Jesosy sy ny mpianatra confiné satria naninona? Efa mananontanina ny fisamborana ny Jesosy. Efa mananontanina ny fanenjehana ho ataon'ny Jiosy ho an'i Jesosy sy ny mpianatra. Donc le danger approche. Les Juifs vont venir persécuter et arrêter Jésus avec ses disciples. Ils étaient obligés de se confiner alors. Pendant ce confinement, mandritra ny confinement, dina nataony? Nandeha nivavaka izy. Le confinement de Jésus et de ses disciples, c'est la prière. Beaucoup de prières, vavaka, betsaka mihitsy no natao. Manomboka mamaky amin'ny andiny fahaenina amin'ny telopolo teo sika ravana dia mahita. Inona nataon'i Jesosy? Niteny tamin'ny mpianany Jesosy manao hoe mipetraha aloha nareo eto fa za andeha hivavaka ery sisisiny ery. Zay no nitenen'i Jesosy, zany hoe Jesosy io dia andeha hitokam-bavaka. Donc Jésus va prier tout seul d'abord pendant le confinement. Taorinan'izay, ny andiny fahafito amin'ny telopolo, dia tsy izy irery ihany fa nataony ray Pétera mba amin'ireo rahalahiny anankiroa. Après la prière individuelle de Jésus, la deuxième étape, c'est il a appelé 3 de ses disciples. Natsony ireo mpianan'ireo dia nilazany ny zavatra manjo azy. Na alahelo am-po sy ory indrindra Jesosy. Zany hoe nizara izy ny fahoriam-panahiny sy ny adi-panahiny. Donc Jésus a partagé son combat spirituel aux disciples. Oui, izy amin'ny andiny fahavalo amin'ny telopolo, verset 38. Fadirana novana loatra ny fanahy toy ny fofaty. Mitoery eto ka miaraha miary tory amiko. Ary nandroso kelikely izy dia niakoha ka nivavaka hoe raiko, raha azo atao dia aoka isorona amiko sitapoka ity, nefa aoka tsy ny sitapoko aneno atao fa ny anao. Donc Jésus a appelé ses disciples, les 3 disciples, à veiller avec lui par la prière. Zavatra hitany anefa dia tsy nanaraka azy nivavaka ny mpianatra, ny andiny fahefapolo. Donc au verset 40, Jésus a remarqué que ses disciples ne le suivaient pas pour prier avec lui. Natory ny mpianatra
les disciples étaient endormis. Dia hoy Jesosy amin'ny andininy fahefapolo, ay tsy mahazaka na miaro tokoly eo amiko na dia ora iray ihany aza anareo. Les disciples étaient endormis. Miary reto atory sy mivavaha ianareo mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kevy. Rehefa natory ny mpianatra dia io teny farany io nataon'i Jesosy. Hoy izy hoe miary reto atory, mivavaha ianareo mba tsy hidira anareo amin'ny fakapanahy. Dia avana malala araka ny hitantsika omaly dia vao avy nandray fanasan'ny tompo ny mpianatra. On a vu hier que les disciples avaient reçu la Sainte Seine. Normalement, après une Sainte Seine, après la Sainte Seine, dia tokony ho velom-panahy sy vonoka nompo ary vonona hiatrika ny zava-tsarotra rehetra ny mpianatra. Normalement, les disciples doivent être prêts à affronter n'importe quel problème, n'importe quel danger. Satria ny fanasan'ny tompo dia manomana ao amin'izany. Ary ditantsika ny hafanampon'ny mpianatra, raha miverina eo amin'ny andininy fa 5:30 verset 35. Donc on va voir ensemble ce que les disciples ont promis à Jésus face à ce danger qui va venir. Verset 35 andiny fa 5:30. No Petera taminy. Na dia ara-maty aminao aza aho, dia tsy mba andahanao tokoa aho. Ary toy izany koa ny lazain'ny mpianatra rehetra. Donc c'est Pierre qui a fait l'annonce devant Jésus que même si tu vas mourir, on va te suivre. Et tous les disciples ont fait de même. Zany hoe ny mpianatra zany dia nieritreretina fa volona mpanahy hoe na ho faty azako, hoe ho faty araka amin'ny Jesosy. Kanefa rehefa tonga tokoa ny tokoa, hoe raha hiatrika an'izany danger sy zavatsarotra sy loza zany nareo, dia tiary misy pe-panahy omena anareo mba hiatrehanareo zany. Donc les disciples étaient prêts à affronter même la mort. Mais quand même, Jésus leur a conseillé que pour affronter ce combat spirituel, il faut qu'ils prient. Tsy maintsy mivavaka ary miaro tory mivavaka ny mpianatra. Fa tsy vitan'ny teny sy ny hafanam-po, tsy vitan'ny zella fotsiny le izy fa ady-panahy no hatrehana. Ady-panahy no hatrehana, combat spirituel no hatrehana. Tsy vitan'ny hoe za dia mafana fo vitako zany, tsy maintsy hatrehako zany. Fa rehefa tonga tokoa ny tokoa, rehefa tsy manana le fiainam-panahy hatrehana azy, dia resy ny mpianatra. Raha jerentsika ny toy ny tantara ry havana, dia natory ny mpianatra. Na dia efa nampieritreritra ihany azy Jesosy, dia miareta atory ho dia mibavana. Donc Jésus a insisté. Et les disciples, veillez, priez. Mais les disciples s'endormirent quand même. Natory ihany ny mpianatra. Inona ny faran'izay? Les conséquences. Inona no vokatr'izany rehetra zany? Hitantsika manomboka amin'ny verset 47 hatramin'ny verset 56. Fa ny amin'ny tinanazy na ny résumé dia ny verset 56. Donc la conséquence de ne pas veiller, de ne pas prier face au combat spirituel de la vie. Verset 56, la deuxième partie. Ary tamin'izany dia nandahoan'i Jesosy ny mpianatra rehetra ka nandositra izy. Donc tous les disciples abandonnèrent Jésus et ils fuyaient le danger, le combat spirituel. Zany ny vokatry ny tsy fampiny fiainam-bavaka. Fa i Jesosy ry havana no nieriny vavaka dia afaka niatrika hatramin'ny farany niady-panahy izy
ka tsy niala tamin'Andriamanitra tamin'ny faty. Jésus était. Jésus vivait dans la prière. Il veillait nuit et jour face au combat spirituel. Et il a pu finir jusqu'à la croix la mission que Dieu lui a confiée. Il a vaincu son combat spirituel. Viavana malala amin'ny tompo. Betsaka ny ady-panahy atsika amin'ny fiainantsika. Mpandray fanasan'ny tompo isika. Ny fanontaniana mipetraka. Iainantsika ve ity atoron'ny Jesosy ity manao hoe miaretako, mivavaha ianareo. Fa misy fakapanahy maro samihafa mahazo atsika izay tsy hampozitsika akory. Ny ambaran'ny tompo eto mantsy dia zao hoe mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Ina moa ny hevitro teny io? Ny hevitro teny io ry havana dia zao hoe le fanahinao dia mieritreritra tokoa. Ny amin'izany hoe fiainam-panahy zany. Fa rehefa tarihan'ny nofo na ny fanirian'ny nofo dia tratry ny fakapanahy ihany. Inona moa le fanirian'ny nofo? Dia tsy hananany mpianatra hery. Donc notre esprit est peut-être prêt à prier, à veiller, mais c'est notre chair, notre corps qui n'est pas prêt. C'est quoi le problème? Le problème des disciples, c'est que même avant la Sainte Seine, ils n'étaient pas en communion avec Jésus. Na dia talohan'ny fanasan'ny tompo aza dia tsy miompy mpiainana tamin'ny Jesosy mihitsy izy. Zay le nitatsika omaly. Zay le hitatsika omaly ny mpianatra tsy nibebaka mihitsy. Raha efa mba niresahana manao hoe ny anankiray aminareo ne namadika dia tokony efa nifona tamin'ny tompo ny mpianatra. Efa tokony aika izy tompo dia mifona fa dia mangataka aminao zay, inona ny tokony ataonay? Mibebaka zay raha izay rehetrarehetra no hamadika anao. Donc si les disciples se sont repentis avant cette première Sainte Seine, normalement, ils étaient en communion, en prière avec Jésus. Ils auraient pu vaincre cette tentation de ne pas fuir Jésus et d'abandonner aussi Jésus. Viavana malala amin'ny tompo. Mpandray fanasan'ny tompo manana fiainam-bavaka be izy. Zao mantsy hoe milamindamina isika na dia confiné azy. Ohatra ny confiné dia milamindamina ny fiainam-panahy. Fa tadiory avana misy foana ny fakapanahy izay mety tsy hampozina akory. Raha afaka amin'ity confinement ity isika dia ho fomba fitentsika malagasy hoe tsala amin'ny gadra afaka. Anahoana re ny mety hatrehantsika no avy sao dia vita izay ny confinement fa dia atao amin'izay izay tiana atao dia tsy niambina mivavaka intsony. Ravana malala betsaka ny fakapanahy. Ary ny fakapanahy dia anisan'ny ady-panahy anankiray izay tsy mety hatehantsika. Izy foana ny fakapanahy. Fa manome antsika ny fitaovana tsara indrindra dia sao dia ny fiainam-bavaka. Donc Jésus nous conseille et nous enseigne qu'il y aura toujours des tentations dans la vie. Il y aura toujours des combats spirituels à affronter. Même si on va sortir de ce confinement, n'oubliez pas, mes amis, qu'il y aura toujours des tentations qu'on doit affronter. Donc, veillez et priez avec notre Seigneur Jésus. Viavana malala mahery zary mivavaka. Fa Jesosy Kristy no mampianatra antsika an'izany. Mivavaka mantsy. Dia fotoana anankiray azotsika manovo hery ao anaty an'Andriamanitra. La prière, c'est un moment où l'on peut se ressourcer devant notre Dieu. Mivavaka ihany koa dia fiainotsika an'Andriamanitra. La prière aussi, c'est le moment d'écouter Dieu qui nous parle. Viavana malala mahery zatrany amin'izany fiainam-bavaka izany amin'ny mampandray fanasan'ny tompo atsika. Fa vao maika mampitombo ny fiombonantsika amin'ny tompo izay raisintsika amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo izany.
ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra ho amintsika rehetra ny teniny. Amen. Hiara hivavaka isika rehetra. Prions. Ry Andriamanitra tomporainay izay ny an-danitra, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Nous te rendons grâce pour ta parole. Misaotra anao izay satria avy aminao izany. Ary ny fanahy masina no nampianana. Te rendons grâce parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne cette parole de vérité. Mangatak'izay, mba omeo anay zany toe-panany Jesou Christy zany. Te demandons, Seigneur, de nous accorder cet état d'esprit du Seigneur. Izay miaro tory. Il a veillé, mivavaka, il a prié face au combat de sa vie. Tompo, amboary izay rehetra. Feno ny fanahy masina izay. Nous te demandons, Seigneur, de nous renouveler et de nous remplir par ton Esprit Saint. Ankehitriny ary raha miomana izay, mba mifanasan'ny tompo, dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Maintenant, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. Nous te demandons, ton Esprit Saint, d'être avec nous dans chaque foyer. Mangataka aminao izay, na dia irery azy izay, dia eo anilanay ianao tompo aza mahafona mahasaraka anay. Amin'ny anaran'i Jesou Kristy tomponay. Amen. Rehavana malalo amin'ny tompo. Jesou Kristy manasa antsika amin'ny latabatra masina, mamangy antsika isa-tokantrano. C'est Jésus qui nous invite devant sa table. Il est là à côté de nous, eo akaikintsika eo izy. Ary miteny amintsika manao hoe ho aminao any ny fiadanana. Rehavana malalo amin'ny tompo. Ho aminareo rehetra any ny fiadanany tompo. Andeha ifampizara ny fiadanana tsika ka raisim-tanana ny eo akaikinao ka tenena izy manao hoe ho aminao any ny fiadanana. Partageons-nous la paix. Ho aminao any ny fiadanany tompo. Aminao any ny fiadanany tompo. Aminao any ny fiadanany tompo. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Asandratray ny fonay eo amin'ny tompo. Aoko ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Mendrika ho deraina izy. Hivavaka isika. Prions. Rary ny sitsiny tokoa ary mety tsy mahavonjy ny soranay tsy tapaka taizataiza ry tompo ray masina. Andriamanitra mandrakizay sy mahefa ny zavatra rehetra. Amin'ny alalan'i Jesou Kristy tomponay. Fa izy ilay tsy nanana izay andrin'ny lohany tety ambonin'ny tany. Noderain'ny anjely. Nitsoaka azy ny fanapahana. Manaja azy amin'ny tahotra ny fahefana. Mankalaza ny voninahiny amin'ny karavona ny lanitra sy ny herin'ny lanitra mba amin'ny serafima sambatra. Miata aminao zahay. Mba avelao ikambana amin'ny feon'izy ireo ny feona ioby anao ampanetretena manao hoe Masina, 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 Jehovah tompo, feno nivo ninaita, Izaretisa, ritumpo. Amen. Écoutons la parole d'institution. Jesou Kristy tompontsika tamin'ny aliny izay nomadiana azy. Dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso hany, ity ny tenako izay omenao anareo, izao nataovy ho fahaterovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latako an'ny reto ho famelan'ny keloka. Ka anao vina no misotra ianareo, dia izao nataovy ho fahaterovana.
Prions. Hoy izany ry tompo ray any an-danitro. Dia manao ny fahatserovana nanodiny zanakao ataonay eto anatrehanao, izay mpanomponao. Ka mahatsiaro ny nahatongavany olona, ny aretan'ny masina, ny fahafatesany soa, ny tsanganany mahery, ny akarany malaza, ka hifonany isan'andro anay. Misaotranao no reto famataranay reto, izay nomeny Jesosy Kristy zanakao, ho fanambarana ilay fanatatokana sy tanteraka naterany dia mandeha monja ho famonjena mandrakizay ho an'izao tontolo izao, dia ny mofonay navy tany an-danitra, sy ny kapoaky ny sakafo ao amin'ny fanjakanao. Eto ampandraisana ny fiverenany, andray anay dia manolotra ny tenanay, fanatavelona sy masonao anao zahay, ary maneho izany ao anatin'ny vavaka mainty. Prions dans le silence. Re Jesosy Kristy Tompo, tonga manatrika anay ianao eto amin'izao fanasana imbonany elatabatra aminao izao. Fenao ny fanahy masina izahay, mba hatsiarovana io tafaray marina tokoa, amin'ny tena sy ny rahanao eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Ampianaro hifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana ao aminao. Amen. Indro ny zanako n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Indro ny zanako n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Indro ny zanako n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika ry havana. Koa izany no ahafahantsika manatona ny ray manao hoe rainay eo izay an-danitra. Ao masinina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakana, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay hanina sahaza ao anay, ary mamelany sy elokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay ao amin'ny fakapanay, mba manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala ny mofo izay vakitsika, dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay novakina ao antsika. Satria iray ihany ny mofo, dia teny iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia miara mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Toy izany koa ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika, dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny raha ny fanekena vaovao, izay nalatsaka ao antsika ho famelan-keloka. Hoy ny Tompo, avia fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Zarao izany amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka hifampizara izany amin'ny aokaikintsika isika ry havana. On va se préparer pour la Sainte Seine. Prenez le pain et prenez aussi le vin. Hoy Jesosy Kristy Tompo, raiso hano, ity ny tenako izay omenao anareo. Izao nataovy ho fahatsiarovanay, na ovinana mihinana itony mofo itony ianareo. Prenez et mangez. Amen. Hoy Jesosy Kristy, soanareo rehetra ity fa ity norako, dia ny amin'ny fanekena vaovao dia latako andreto ho famelan-keloka. Izao nataovy ho fahatsiarovana. Prenez et buvez. Misaoran'i Jehovah ary fanahy koa, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina.
Saoran'i Jehovah ary fanahy koa, ary aza misy adinoanao ny fitaina rehetra. Amen. Ry havana malala, izao ny teny fampahirezana ho antsika izay voavina ny ray ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy. Voici la parole d'exhortation à nous tous qui avons reçu le pain, le corps du Christ et le sang du Christ. Raha Andriamanitra ny momba antsika, izy anao atolotra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omena antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa va ny zavatra rehetra. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec son fils ne nous donnerait-il pas tout? Romains chapitre 8, verset 31 et verset 32. Amen. Misaotra ny tompo isika ry havana raha afaka niomby latabatra taminy, mampaherantsika hatrany ahatsiaro ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fotoana rehetra. Mialoha ny amaranantsika amin'ny fotoana, avant de terminer, izao indray no thème na lohahevitra iombonatsika raha ampita. Donc le thème de demain c'est Judas a perdu son combat spirituel. Jodasy resy tamin'ny ady-panahiny. Raha ampita isika dia hitan'ny Jodasy mamono teny. Donc demain, nous allons voir Judas qui s'est suicidé. Donc rendez-vous demain à 21h pour connaître ce Judas qui s'est suicidé. Amin'ny sabotsy mbola mitohy ny herinandro masina antsika. Ny lohahevitra iombonatsika dia lohahevitra mahafinaritra indray. Dia ny hoe Marie Magdalène sy Marie nanaraka ny Jesosy amin'ny fahasahina. Donc samedi aussi, il y aura encore la semaine sainte. Le thème c'est Marie-Madeleine et Marie ont suivi Jésus avec ferveur. Izany lohahevitra izany dia mbola mifampitohy hatrany ry havana amin'ny lohahevitra lehibe iombonatsika mandrisika herinandro masina ity dia ny hoe ady-panahy goavana isanandro ny fiazonantsika ny finoana, ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Amarana ny fotoana isika ry havana. Toy izao ary no afatra ho antsika. Voici la parole d'exhortation finale avant la bénédiction. Rehefa hafatesanao, aiza ny fandresenao? Rehefa hafatesanao, aiza ny fanondronanao? Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ambarantsika mialohan'ny tsodrano ny isatsika izay appelant eto, izany hoe par famille izy misy 64 famille isika izay mivory eto ankehitriny misaotra ny tompo sika ry havana ny amin'izany, fa dia mitombo isanandro sika miombona ary dia mampaherantsika hatrany satria dia mitohy ny fampianarana sy ny fampaherezana. Raisoary ny tsodrano izay atolotra anao ny anaran'ny tompo. Recevez cette bénédiction. Hitahy anareo aneny tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo. Hanandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Halleluja. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra sankehitiny aro mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fifaliana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Amen. Mirary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Mahereza ry apo. Amen.